Salama daholo. Betsaka ny andro ny fanehoan-kevitro mikasika ny siteny tsy nanaiky nanao sonia ny fanambarana iombona ny candidat 12. Inona moa ny fitakina tao amin'ny candidat 12 de voalohany indrindra Andry Rajoelina tsy tokony afaka nilatsaka araraky ny lalàna ny jirena. Fa no maraka an'izay tsy mety tsy sitraky ny malagasy mihitsy ny moetin'ny vazaha raha ohatra ka efa tonjato iray ny gasy no efa kitsaksany vazaha, nandevozony vazaha, ny zanahany vazaha, BDP ny razany gasy maty ripaka tamin'ny fiadivana an'izay fahaleovan-tena zay. De reny nasehon'ny vazaha reny atao amin'ny inona moa zany tamin'ny 20 mars tao Moramanga ny ambibina nataony olona 200,000 ny gasy maty tamin'ny fitiavan-tanindrazana fanafana tanindrazana ka de tonjato ray teorina ve de vazaha mihitsy indray ny tondra ny Madagasikara raha mba sonomba mety hafahafa na hoe mba zolo tsy haiko izy fa de frantsay tsy mety amin'ny gasy na tianareo na tsy tianareo tsy mety amin'ny gasy zavatra zay fa tsy manana soa ny gasy satria anjareo ny basy anjareo ny tafondra anjareo ny vola sy ny retraretra anjareo koa ny vendrana zay de fahatelo maraka an'le fitakina de ny zavatra tsisy mandeha amin'ny lohany tsy manara-dalàna na ny inona moa zany ny gouvernement collégial na ny fanesorana ny filohan'ny inona moa zany atenimeran-do olona kopisoroka daholo zany de aveo ny décision ny HCC rehetraretra hitanao fa tena mitanila mazava be zany zao fa ny HCC de any Andry Rajoelina sy ny ekipany mazava be ka iroso amin'ny fifidianana ianao nefa fantatrao fa feno osoko efa mipetraka daholo ny alabato mipetraka daholo ny androm-panjakana rehetraretra any amin'ny Rajoelina daholo de zay no mahatonga ny candidat hoe aleo tsy asiana fifidianana satria iroso amin'ny fifidianana anao amony tena anao iroso amin'ny fifidianana satria efa fantatra fa lany premier tour izy ary mety 80% satria ny HCC efa hita ny décision na HCC rehetraretra reketina napetraky izy moa ny filohan'ny antenimeran-do olona anankitelo tsisy mivalina hatramin'izao fa zavatra hafa mivalina ny fandanina ny bomba no nataony tsy vita azavaina am'ty zany sy zavatra fa resaka siteny zao no resahana am'izao ka rehefa fantatra ny retraretra fa io fifidianana io de fenosoka feno tsy fanarahan-dalàna de inao hiditra amin'io zany de sy sura anao fa de efa tapaka ny tenindanao zany zavatra sura 100% zany ka aveo am'izay sy teny inona moa zany mafana be hoe za tsy matahotra ny Rajoelina so nisy resaka tamin'ny France 24 ao natao interview tao ingay Andry Rajoelina de nilaza izy hoe fefa nakatona fefa close fefa tsy azo sokafana tsony ny raha nationalité momba ny Rajoelina ambarako eto tompoko lasy tompoko vavy fa mbola tsy mikatona io raha mbola velona sy teny raha ndriana solony haiko ingay Rajoelina aza mba fetsifetsy ianao hoe nikatona io tsy mikatona io tompoko lasy tompoko vavy izy moa miteny hoe briserie fa zahay 11 izy mipisika ry ambarako eto horoentany horoendanitra fa ny tolona de tsy mitsatra tompoko lasy tompoko vavy averiko ambarako eto fa ny tolona zay nataonay raika be folo candidat raika be folo de tsy mitsatra mandraka metsarana any Madagasikara ho firenena tandalaso tompoko vavy le isange zareo tsy hoe tsy matahotra le isange tsy hoe matahotra le isange tsy resaka matahotra fa resaka raha ohatra ka ianao ve andeha hiady aman'olo anao de fa fatoran'olo ohatry zao ny tananao sy tongotra ao de miteny le adversaire anao hoe elahy matahotra nefa tananao sy tongonao raha fatorany de la zany fa matahotra
de mivendra nitretra koa zany mitratra hoe inspecteur zany de mitratra tena matahotra marina io fatora ny tanana sy ny tongotra ao de lazany fa matahotra anao fa alefaso izy alefaso le ady de eo zany mipetraka le fantaniny mba nino sy teny mbola iroso any fa zatra efa fatany io zavatra io de na miresaka amy système arao zany de tsy maintsy misy any sécurité na hoe tsy azony ambara hoe izy zany ao ambadiky système de tsika manao analyse fotsiny fa ny tsy fanaovany système sonia ny taratasy igny ary firosony ny système amin'ny fifidianana de midika fa mivalide ny candidature ny Andry Rajoelina izy zay tsy nekeny retso zay tsy lekeny retso hoe tsy valide ny candidature fa no manaraka an'izany manaiky koa système amin'io tsy fanarahana-dalàna rehetrehitra io eken'ny système zany io matoa izy miditra ny fifidianana de fa telo manaraka an'izay inona moa zany niaraka ihany nareo 1.10 de tampotampoka anao de zao de misy fanazavana voalohany moa zany de misy miteny hoe i système voafitaka satria tsy nifanarahana le inona moa zany le fanambarana hoe iraisana fa nataony zareo tapotapoka teny ministraty de nareo ve de sûr ave nareo fa zavatra ohatr' zany ve de tonga de lazanao fa non aravako daholo retretra io propagande rapitso maraina ampiasa any zareo le saina raha ohatra ka navoangana pira tsy efa 10 sady 12 isiteny efa vonona daholo reo atramin'ny avion atramin'ny ny structure rehetra ny avoimaro la ady ina moa zany sabotsy amy firy iny amy 3 sa amin'ny 5 no izy miteny za tsy anao soni de eo ihany izy defa ny apitsonina androany le 22 defa efa vita daholo ny organisation tsy mino an'izany tsy mino an'izany fa décision efa ela iny tsy hoe en fonction an'le déclaration nataony zareo ny tsy anaovany soni fa efa vonona mihitsy izy ny anao propagande zay le fandeha l'izy d'ailleurs koa moa zany efa hitanareo ihany izy fa tsy de narisika loatra am'le onze candidat de midina an-dalam-betsiny rehetra sy teny any Vatican sy teny any Andafy sy teny zao zareo hitanao misy préparation ataony de aveo za mandeha avion nandevina an'le namako taria nandeha taria hitanao fa tsy de loatra loatra zany am'le izy ka resaka fotsiny sy fampiasonana le hoe noho le fanambarana tsy nimbonana de zay ny kapoteny système tolona anatiny efo raha volana ve de resaka fanambarana tsy nimbonana azony système nataonge nanao hoe andraso aloha fa za tsy voaresaka tanatin'ny zavatra ty zany mbola tsy nidiniantsika ty zavatra ty ka aloha diniana fa mbola andinika aloha zany nanao sonina tsy farifatsina zay mba politiquement correct mba hoe olona sampiara-mitolona de tsy maneo imasom-bahoaka hoe tsy mifanaraka zay de tena jackpot ho an'ny TGV sy ny mpanoana ny TGV rehetrretra reny zavatra zay hoe io ary fa tsy mifanaraka izy io ary fa fitahansy teny io ary fa zao manome aina be Andry Rajoelina sy ny ekipany zavatra io fa raha ohatra ka nisy ny hoe fanaovana politika de afaka mifampiresaka hoe ajanony aloha le fanambarana raha ohatra ka voafitaka zany sy teny ajanony aloha fa alohatsika miteny mpanao gazety izy hoe tsy anao sonia androany fa mbola andinika mbola ifampiresaka zay satria tsy fanarana izy zavatra iny fa matoa izy eo no hoe so de décider hoe zaraka tsy matahotra zaraka zao ngamo izy io azo eti-po azo etina fo ve zavatra hoe tsy matahotra Rajoelina enao ve andeha hiady anao zao voafatotry zao ary le olona ny arbitre miaraka aminazy ery miaraka aminazy ery ny arbitre ny juge de table ny juge de touche rehetrretra efa nazy miaraka aminazy ery de anao zany masapy eo zaraka mafy be tsy hoentina amina resaka mokondoha io zavatra io fa zavatra mila dinihina fa matoa izy nanao ny zavatra iny justement hoe vonona nanao propagande de misy fanazavana anankitelo ny hitako voalohany de fa nietretin'rehetrretra hoe plan B any Andry Rajoelina sy Ravalomanana izy teny zany hoe zareo ihany io de mody milatsaky izy teny de ina moa zany mba iliminena ny candidat mafimafy ohatra hoe Ravalomanana ohatra zany de deuxième tour amizay zany manome autoroute ny Andry Rajoelina olana zay nietretin'rehetrretra plan B any izy moa Rajoelina fa no maraka an'izay
de mety sur sy tena fa olany manana ny stratégie izy ao manana zavatra atokisitra izy ao da koa mahitatsika fa manambola sy fitaovana rehetra zany izy da aveo manana soutien ny olona be deaibe zany isany soutenir anazy de sur izy hoe vita foana io nangalatra ino moa zany vato ry any Rajoelina zay ny option fahatelo de mety tena etipo fotsy izy de manao ino moa zany tête basse zany izy tête baissée zany izy misitsika amle zavatra le fahatelo zany mety hoe tsy fieritreretany tsy ohatrany angamba ty fahatelo ty zay ny fanazavana io na izy plan B le Rajoelina ihany ampandany anazy na izy sur misy zavatra atokisany ao zay tsy fatatsika hoe tena olany izy na de tena tsy fieritreretana le izy avy de nandeha fotsiny zay ny fanteny zavatra io fa ny zavatra sur aloha de le grève zany sy ny fangatahany 11 candidat zany de kapoty daholo daholo rava daholo le rehetra rehetra de za zany any position zany amizao de zao hoe ahoana ao zany position comme zavatra zay position ty zao raha ohatra ka afaka manampy ny sitena misy ilany siteny ohatra hoe amin'ny influenceur anazy zany hoe misy ilana anazy na amin'ny fanaovana propagande de vonina ny anao an'izay zavatra zay satria fantatra hoe objectifako fa tsy ivelany any Rajoelina eo fantatra hoe hatramin'ny voalohany zany misy mantsy miteny vadibadiko tsosotsoso tsy vadibadika zavatra raha ihany ny position hatramin'izay ka raha ohatra ka ny idéal amiko mety hoe izy moa Lazare Zaferson iny ny idéal amiko candidat sady manam-pahaizana ny olo marina mandeha mihitsina ary manana plan mazava tsara hoe zao ny ampanosa Madagasikara Lazare Zaferson tsy nanany any Rajoelina velively de feo rehefa tsy nilatsaky i Lazare Zaferson de iza zany misy ao mety hoe tahina Razafinjoelina fa tsy populaire tsy fantatry ny any amin'ny ambany ravikazo rehetratrany de inona azo atao fa sy teny araky ny tenako hatramin'ny voalohany no manana an'izay possibilité ivaincre ny any Rajoelina zay de zay tonga na anoana ny sy teny raha mila ana izy de ataoko fa asiki me concerne raha mikasika ana manokana de ijanona tanteraka zany amty resaka politika ty ijanona tanteraka satria kivy tanteraka zany amle malagasy kivy tanteraka hoe maninona mbola misy moogaoga anoana ny any Rajoelina nefa de fa fantatsika rehetrrehetra ary za manontany an'ireo olona moogaoga reo tsisy mahavoavaly mihitsy hoe inona ny mbola ifidianany ny any Rajoelina tsisy mahavoavaly an'izany reo satria atra tamin'ny valo amby folo sy roa arivo ny tany fantrany gasy de eo amin'ny 770 anatin'ny 5 taona tondrany Rajoelina de nidangana any amin'ny fa 120 ny tany fantrany zany hoe ny anahantra be zany Madagasikara niembotra fa firy fantrany de inona ny azavainao am'izany mbola ifidy an'le olo ianao fa fitanao zao fa niembotra ny tany fantrany nareo gasy mbola manoana Rajoelina afo inona ny azo nareo lazaina am'izany raha tsy resaka zavatra hafa fotsiny de nareo hoe azo ny any Rajoelina aplusony zany tamin'ny valo amby folo sy roa arivo amina taolina fanomeza tokony ny any Rajoelina ataotsika an'izao asitsika piso ny omby drone amin'ny surveille dahalo zao lista 50 angamba ny zavatra nampatena ny any Rajoelina tsisy nataona ny ray de nareo zany de mbola manantena ny Rajoelina fa ampandroso aingana Madagasikara mbola misy fambarosoana aingana vitany any Rajoelina anatin'ny 5 taona niembotra ny firenena na ny angany tanteraka akoatra zay tsy mila kory hoe afatarina ahoana zany ny chiffre satria chiffre zany teny any Rajoelina diso chiffre ny France 24 miteny hoe miteny chiffre io de diso zany chiffre zany fa ny réalité ny hafa ozy izy fa ny tsika raha tsy hiditra chiffre tsika jery ny fiainana andavanandro mbola misy ve zany fanjakana zany na Madagasikara zao mananasa ve ny tanora maninona ny jirama delestage ahoana vidim-bary ahoana ny PPN ahoana ny tsy voatanisa ny fijalinareo gasy any Madagasikara am'izao fotoana zao tsy voatanisa mijaly nareo tena mijaly fa raha tsy hoe ngamba naraka ny teniko teo hoe mazochiste ny gasy
le misofra sy le mijaly mihitsy ny tiany nahitany gasy fahafinaretana. Le mijaly mihitsy nahitany fahafinaretana de zay mahatonga anazy mbola vidina Andry Rajoelina. Io ohatra ny sipa ihany, sipa amoureuse, le bany mampinany ampambony azy, milakitra tondry anazy, le tsy manome vola anazy iny, manetsakitsaka azy iny, mampirafy anazy iny ihany mbola tiany le sipa. Satria ina ny antony, satria vendrana le sipa. De ny gasy zany fa tsy tena hoe vendrana ny gasy fa tsy tapitsony izay qualifiana ny gasy ka zay mahatonga anao hoe allo zany hijanona. Satria zavatra efa hitanao zao, ny langa mataona ny Andry Rajoelina, zavatra efa hitanao zao, ny tsy fahombiaza fitondrany Andry Rajoelina, tsisy ny lalàna ao Madagasikara ao. Ianao hoe mieritreritra ianao mongogo amin'ny Andry Rajoelina io hoe misy zavatra mahazo anao rapitso amin'ny tsy rariny, de andeha hitory amin'ny tribonaly ianao, de mieritreritra ianao farana ny rariny. Na zay zao tsisy fahotana toka Madagasikara, tsy ninina, za zao matahotra manakany Madagasikara, so de voasambotra amin'ny tsy rariny. Ary raha za zao samborina ampidirina anaty prison, tsy obligé akory izy anazava inona ny antony. Ohatra ny kany izy moa Irina Randriamasinoro. Gadrany tany Irina Randriamasinoro de normalement 24 heures ny inona moa zany fitazomana vonjimbaika. De au pire raha mbola misy doute anaovana ny enquête de afitomona 24 heures fa nitazominy 7 andro tany. Tsisy fanazavana, tsisy ninina fa de hoe circuler rehefa tiany avoaka io de avoaka defa any. Tsisy ny lalàna, tsisy ny liberté d'expression, tsisy miteny tsonto Madagasikara na Facebook na mihina matahotra dolo. Zay le zavatra iainanareo amin'ny Andry Rajoelina amin'ny 5 taona manaraka. Zao nareo tsy mahazo miteny, tsy mahazo manao ninina, afaka miteny nareo na mandoka anazy. Fa raha ohatra hoe ianao manakina anazy de tsy azo atao za zavatra zany. Tsy manana liberté nareo, ny gasy tsy manana liberté, de hijadona tanteraka, miditra amin'ny fahantrana, de inona koa zavatra mbola tsy voateny. Za tsy resaka PIB par habitant, tsy fantatrareo PDB tsy mahafantatra zany, na resaka taux de croissance, na resaka IDH, na resaka ino fa tsy mandroso Madagasikara amin'izao fotoana zao, tena tsy mandroso ary catastrophique. Tsisy lalàna, fanjakany Barou, tsisy ny androm-panjakana, ny anteny meram-pirenena tsisy zavatra azo le atao asa ataony tsony, zay hoe zavatra natao, na Sénat tsy le voaloha zavatra nataony, na ny ACC tsisy manjary zany any. De za mipetraka amin'ny fiainako milay be aty Suisse, na anisan'ny tsy anisan'le fanamanam-bola aty fa aty Suisse ny firenena manan-karena indrindra raha zao tontolo zao. Amboly farimpiana indrindra raha zao tontolo zao. Firenena anisan'ny sambatra indrindra raha zao tontolo zao na aty Suisse. Aty ny vady aman-janako de gamba inona moa zany sy concentré amin'ny fianako sy ny vady aman-janako zany fa leo ny gasy. Leo ny gasy raha zao zavatra mitranga Madagasikara zao mbola Andry Rajoelina no fidina. Nefa Andry Rajoelina efa vazaha. Manana trano izy any France, tsy fantatry na firy. Vady aman-jana ny galabona miaina any France, tena amina luxe sy fiainana tena galabona. Zana miahatra amin'ny sekoly farany lafo indrindra raha zao tontolo zao. Nefa Andry Rajoelina, inona moa ny fidiram-bolany Andry Rajoelina? Inona fidiram-bolany Andry Rajoelina? Avitany manao campagne na inona moa zany amina 4 millions de dollars reo. Ka raha ohatra nareo gasy mbola safidy ny fidiny Andry Rajoelina, de inona moa zany menatsodrano nareo. Fa za hijanona tanteraka amin'ity resaka politika sy miezaka ny maneho ny hevitro mikasika le zavatra io. Ka raha ohatra hijanona tanteraka zany amin'io de tsy haiko hoe inona tsony zany moa ny ilanan'le pejikoto. Tsy takitsony. Anao blague, kakaboudin, ohatra ny ataony sasany. Anao inona zany analazy tsanandro. Tsy m'intéressé anazy zany. Fa ny rehefa anao ty zavatra de tsy mila vola, tsy mila intérêt, tsy mila toerana, fa tena hoe fitiavan-tanindrazana ary ino mo fanehoan-kevitra no zavatra ataoko eto. Fa za tsy mila hoe mila be followers, mila malaza, mila anao kakaboudin sanandro. Ka tsy haiko de naniavin'irany page ara de ina moa zany tsy haiko na wakato satria tsy hitako. Leo be mahita an'le gasy, leo be. Hoe zao zany tamin'ity 2023 ty manana tena hoe mba misy fiovana, de mba mety androsany Madagasikara. Fa raha Andry Rajoelina tafaverindreo de zay ny nataony. Vita Madagasikara io, potika tanteraka Madagasikara io
afampotena am'izao fotoana zao. Ka raha za manokana zany de nanenenako ny resaka teto amy lafindray tsy nanenenako any satria be de be any ny namana azoko be de be any ny olona mitovy hevitra amiko setra rehetra fa vitsy anisa fa nivendrana ny maro ka de avely zareo any hoe ny Madagasikara am'izao etany Madagasikara zao fatritrana firenena apaladian'ny firenena rehetra zao tontolo zao vodiny Madagasikara am'izao fotoana zao de mbola safidiny anoy an'izay zavatra zay fa tsy safidiny hoe alors anga iova radicalement ka zay le izy zany hoe misy vidéo anankiray farany efa niprepareko mikasika indrindra ny interview ny Andry Rajoelina tamin'ny mpanao gazety tamin'ny France 24 nahitala ny abadony Andry Rajoelina ny abadony na ny resaka ino moa zany naturalisation par filiation imezana eran'izao tontolo zao tsika malagasy izy ny filohantsika imezana eran'izao tontolo zao de feo ny lainga napetrany tao lazany fa avy amin'ny dadabe nationalité de feo d'un côté lazany fa avy amin'ny zanany angatahany lainga hoavoako zay vidéo zay rehefa vita de zay ngamba mety farany fa tsy resaka tsona satria ina moa zany mafy zareo sady manamboly zareo manana ny fitaovam-piadina sy ny rehetrarehetra de manana koa zareo manana anareo vendrana be de be mivendrana ananany de reo vendranireo reny nogaoga reny de na ny miaramila folandamboako matavandrainy mijery fotsiny afanitsakitsahana lalàna afanitsakitsahana ny fandripanina moa zany ny fiandranam-pirenena afanitsakitsahana ny androm-panjakan'ireo de le miaramila zany ny folandamboa modikodina fotsiny asa ivavaka am Jesosy hoe so de konikonina ny miaramila andray atarana ny fihetsibile fitondrana satria zay ny ataon'ny olona manatsaina ohatra ny any Afrika anatin'ny 4 taona 3 taona Omar Bongo teo nihitra koa ny zanany de mbola nangala bato any tamin'ny farany teny fa le olona tretra efa tsy mila anazy tsony de izy miaramila basy eky zegny alors raisinay ny atanana le firenena de aloha anao fifidianana madio zay ngamba sy sandrasana tsy afa-tsy zay fa raha hoe anao fifidianana amin'ny Andry Rajoelina am'izao fotoana zao amin'io zavatra efa pourri efa lo io tsy chance mihitsy ka de inona moa zany bonne chance anareo sûr